Androany isika dia hijery zavatra roa ilaina amin'ny fanahy masina. Ny maha-kristianina ny kristianina dia mbola tsy titra, tsy mbola ny anaram-piangonana tompoko, fa ny fanahy masina. Aiza miala ary? Izay ny jerentsika androany aorian'ny generika. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ry namako, mila miverina amin'ny fahatsoran'ny filazantsara isika. Mila miverina amin'ny fahatsoran'ny teny isika. Ary mila petraka ny fon'ny fiangonana ny fanahy masina. Satria tena malemy loatra ny fiangonana. Satria nahoana ho ianao betsaka ny kristianina resin'ny fahotana, resin'ny fialonana, resin'ny filibana. Betsaka ny kristianina resin'ny masturbation, tsy montina. Betsaka ny kristianina resin'ny lainga. Maro isika kristianina no resy satria nahoana? Satria misy zavatra tsy fantatritsika. Ireo apôstôly dia kanosa, fa rehefa nidina tamin'izy ireo ny fanahy masina dia lasa mpandresy, lasa saza ireo. Ry namako, mila miverina amin'ny fanahy masina isika. Mila miverina amin'Andriamanitra isika. Ary mila mamela ny fanahy masina ho ivo ny fiainantsika, ho eo ampovoan'ny fiainanao ary eo amin'izay ataonao. Misy zavatra anankiroa reto mila ilainao amin'ny fanahy masina. Voalohany, ny amenony anao sy ny tarihany anao. Ary faharoa, ny anosorany anao. Rehefa manositra anao ny fanahy masina, tsy hoe menjery ianao, fa lasa feno kapasite ary tsy voageja ny fahotana intsony. Fa lasa ianao no midomina ny fahotana. Ianao no manjaka amin'ny devoly. Zany ny profinosotra zany. Aoka hirotsaka aminao zany ositra zany ary andrehatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Raha mbola tsy abonné ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herinandroany veloma.